sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Nisy raona mazava nisy hoan'ny fagnahy masiny, ary reny feon'ny ray nagnano hoe: zanako malalako ity, ilay sitrako tokoa eno izy. Matio 7:20. Manolotro fiarabagna ho antsika menakavy zay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo mamitsika ity dia ny radio Fagniry. Arabaigny karazany koa tsika driaby tratran'ity andra ankalazagna ny ovoan'ny tompo tarehy izy Jesosy Kristy niova tarehy teo agnatrehany ro apôstôly telo mirahalahy, i Pierre sy André rahalahiny ary i Joany. Oregnintsika amin'ny tenin'Andriamanitra arosony eglizy amintsika amin'ity fankalazagna lehibe ity niany ny fagnambaragna ny mahazanak'Andriamanitra any Kristy. Izy le sitraky ny ray nafono ho antsika noho ny fitiavagna antsika agnavotra antsika amin'ny karazam-pahotagna fangejany fahafatesagna. Ndao ary ho tandrignasantsika ireo tenin'Andriamanitra ireo arahiny fampianaragna sy toriteny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson archevêque izany. Vakteny masina voalohany, boky Daniela mpaminany. Nijery aho mandrapametraka ny seza fiandrianana izay nipetrahany antiday anankiray, fotsy ohatra ny oram-panala ny fitafiany, tahaka ny volon'ondry madio ny volondohany. Lelafo ny seza fiandrianany, afo mirehitra ny kodiarany. Ony afo no nivoaka nisononaka avy eo anatrehany. Arivo no nanompo azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany. Dia nipetraka ny mpitsara ka novelariny ny boky. Nijery tamin'ny fahitana amin'ny alina aho, ka indro nisy toy ny zanak'olona tamy tena ambony ranon'ny lanitra. Nandroso izy nankeo amin'ilay antiday, ka nentina ho eo anatrehany, dia nomena azy ny fahefana sy ny voninahitra amam-panjakana, ary nanompo azy avokoa ny vahoaka amam-pirenena sy ny samihafa fiteny rehetra. Fifehezana mandrakizay tsy manam-pataperana ny fifehezany,
ary tsy ho levina na oviana ny fanjakany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Nunca
Vakiteny masina faharoa, taratasy faharoan'ny Masindapiera apôstôly. Ry ava malala, tsy nanaraka angano tsara latra foana izahay, raha nampafantatra anareo ny hery amampahatongavan Jesosy Kristy tompontsika, fa tena nahita maso ny fiandrianany tokoa. Endre izany aja amamboninahitra nomen'Andriamanitra ray azy, raha tonga teo aminy ilay feo avy tamin'ny voninahitra lehibe nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako indrindra. Ary renay io feo avy tanan-danitra io, raha niara-nipetraka taminy tanantendrombohitra masina izahay. Ary mafiorina kokoa ho antsika amin'izany ny soratra faminaniana, izay tsara raha dininareo, fa toy ny jiro manazava ao amin'ny toerana maizimaizina izany, mandra pipoaka ny andro sy posany kintana fitarikandro ao amponareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaovao mafaly dia Jesosy Kristy tompontsika araka ny soratan'ny Masinda Luka ao amin'ny toko fahasivy. Tamin'ny zany andro zany, i Jesosy nitondra ny Piera sy Jakoba ary Joany ka niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka. Raha mbola nivavaka izy, dia niova toetra ny tarehiny sady tonga fotsy manjopiaka ny fitafiany. Ary indro nisy roa lahy niresaka taminy, dia i Moizy sy Elia, izay niseho tamboninahitra sy nilaza ny hahalasany izay tsy maintsy ho tanteraka agny Jerosalema. Navesatry ny toro ny mason'ny Piera sy ny namany, nefa naharitory ihany izy, dia nahita ny voninahitry Jesosy mba amin'izy roa lahy teo aminy. Ary tamin'izy roa lahy niataka, dia hoy Piera tamin'i Jesosy, ry mpampianatro, mahafinaritra ny mitoetra ty, ka andeha anangina le telo izahay, ny ray ho anao, ny ray ho an'i Moizy, ary ny ray ho an'i Elia. Tsy fantana nefa izay nolazainy. Raha mbola niteny izany izy, dia nisy raona nanarana azy ireo, ka natahotra izy telo lahy tamin'ny dirany tao agnatin'ny raona. Ary nisy feo avy tao amin'ny raona, nanao hoe, ity no zanako malalako, enoy izy. Ilay niteny igny ny feo, dia i Jesosy irery ihany no hita. Ary nangina ireo mpianany, ka tsy nilazalaza na tamin'iza tamin'izany andro zany izay zavatra hitany teo. Masina ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.
ry kristianina havana amin'izao saota ny volana aogositra zao siso dia ny fankalazana ny ovan'i Jesoa tare teo an-tendrombohitra no ankalazain'ny eglizy manokana transfiguration isika ary azosika ansaina ny antony nahatonga ny eglizy nametraka an'izay fankalazana izay. Ny antony dia satria i Jesoa misy no nifidy anio fiovana tare io anambarana amin'ireo mpianatra hiatrika ny fiainana, hiatrika ny fizaliany, ka izay koa ho asika ny fankalazasika dia ahafahasika koa zany miombona amin'izay hoe Jesoa hiatrika ny fiainana izay, ka isika koa miatrika ny fiainana miaraka aminy, ka fankaherezana ho antsika zany ny fiovan'i Jesoa tare teo an-tendrombohitra, ka manampy asika amin'ny fandaliana-pinoana. Matetika tokoa isika no mamerimberina fa ny fankalazana ho antsika sy hoe fahatserovana fotsiny ilaina izay amin'ny maha olona, fa no ny asan'ny fanahy masina dia mivelona an'ilay ankalazaintsika, ka izay indrindra no sarosika ary ivelomatsika amin'izao sisy ho fankalazana ny fiovan'ny tompo tare teo an-tendrombohitra ireo. Fantatra sika ary fa raha teo azo sika ny tena dikan'izay fiovana tare izay dia tokony ho vakisika ihany koa ilay niseho tao Getsemani ady zay nitrehan'i Jesoa talohan'ny nizaliany, ary dia fantatra Jesoa fa mafy zany, ka izay ihany koa no nahatonga any Jesoa nitondra an'ireo mpianatra ireo ka niakatra ny tany an-tendrombohitra izy niova tare, ary talohan'izay nefa dia nivavaka. Sarovy ary kristianina havana fa io fivavahana io no fototra ny fiainantsika, tsy mitsahatra isika ny mamerimberina an'izay. Raha tiasika iova tokoa ny fiainantsika dia dingana voalohany izay fivavahana zay, satria inona ny antony? Amin'ny alalan'ny fivavahana miditra ao Mahandriamanitra isika, ary dia izay no niseho tany an-tendrombohitra raha nivavaka i Jesoa niova ny tareny, ary tafiditra tao ny anatin'izay Mahandriamanitra azy zay ireo mpianatra, ka nahita n'izay fiovana izay, ary tsy hain'izy ireo aza no mitantara azy, ary tamin'izay izy no nahita any mpaminany, nahita any ny izay fiovana tare izay, nahita any Moizy sy ny mpaminany Elia, ary dia natonga ny Piera vaky vava nanambara ny fekempinoana fa aleo manao lay telo aty, ray any Moizy, ray any Elia. Zany hoe voafitina tao anatin'izay ny fototra ny fiainantsika manontolo dia ny lalàna, ny mpaminany ary i Jesoa, ka sy nahagaga raha ny lohabava vakivava ny lohabava i Piera nanambara an'izay fekempinoana izay, ary dia teo indrindra no ny teny Andriamanitra iteny ny zanako malalako eno izy, ary dia izay ny vokatra ny fivavahana ry kristianina havana. Hoy aho tamintsika teo, raha te hiova isika dia mifotora amin'ny fivavahana, ka ny fifotorana amin'ny fivavahana dia ny fiainona an'i Jesoa, zany hoe fiainona ny sitrak'Andriamanitra. Ka raha miaino isika dia manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra. Izay tokoa efa nisy fotoana nanazavatsika fa ho an'ny zody tsy misy zany hoe fekempinoana credo izao mino an'Andriamanitra,
fa ho an'ny jody ny olona mino dia miaino an'Andriamanitra ary ny olona miaino sy hoe amin'ny alalan'ny sofina fosiny fa mampiditra am-po ka mamolaka ny sitrapo arak'izay zavatra ny enona izay ka izay no tiany Andriamanitra ho fantatra sika ka izay fahaizana miaino izay ka mampiditra ao am-po no manova ny fiainana ka natonga ny Masiny Maria ny laza hoe inty ao ankizy vavin'ny tompo aoka tanteraka amiko araky ny sitrakao ny ova ny fiainan'ny Masiny Maria satria nanatanteraka ny sitrak'Andriamanitra izy ary ny ova ny tantaran'izao tontolo izao nanomboka an'izay ary de zay no tiany Jesoa ambara amintsika raha nitondra n'ireo mpianatra izy nivavaka tany an-tendrombohitra niakatra zany ary dia tany izy rehefa nivavaka niova ny fiainana ary tiany i Jesoa ho fantatry ireo mpianatra zay satria araky ny lazaisika ihany koa de sy maintsy hiatrika an'izay fiainana izay izy ka rehefa vonina miaino an'Andriamanitra ray manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia na dia ho mafy aza ny sedra sy maintsy atrehana na dia eo aza ny fanenjehana dia miova izay fiainana izay satria miaraka amin'Andriamanitra izy ary miaraka amin' Jesoa lay zanak'Andriamanitra lay voafidin'Andriamanitra ary isika koa zany miaraka aminy dia voafidiny ka miova ho sara ny fiainantsika ary de zay no antenaisika ary ry kristianina havana amin'izao fankalazantsika an'izao fiovan'ny tompo tare izao sy ny sora fosiny zany no antenaisika iova fa miova ny fiainansika ka zary eglizy olona velona tokoa isika ary zay no antenain'i Jesoa rehefa nidina avy any an-tendrombohitra izy ka nilaza amin'ny mpianatra fa izaly ny zanak'olona ka na de eo aza izay fizalian'ny zanak'olona zay efa nahazo angovo nahazo force avy amin'izay fiovana tare izay ary de zay koa no antenaisika amin'ny alalan'izao fankalazana izao ka iova ny fiainansika ka hoe tokoa isika amin'ny ataosika rehetrarehetra zany hoe eglizy olona velona manorina eglizy tranon'Andriamanitra lay tranoben'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika famitarana ny fanjakan'Andriamanitra ho isika ka mahatonga asika ho génération mpanorina tokoa manorina an'izay tontolo iainana ampanjakana ny fahaizana mikolokolo ny zavaboary ka lay zavaboary sy hoe zavaboary ho topoina fa ho kolokoloina ka manjary manompo asika manjary fitaovana mitondra ny fivelarantsika tokoa fivelarana ny mahaolona sy ny olona manontolo ka izay no mitondra asika eo amin'ny tontolo mpiainana miova ovaovao vokatra n'izay fiovantare fiovahan'ny soratsika zay zany hoe ny mahasikasika satria ny tare tokoa sara no manipoka an'izay ny sora tokoa dia manambara identité karaha ny ova na mirapiratra sy efa mirapiratana tahaka izany dia manambara ny mahandriamanitra identité misy zany no nasehon'ny Jesoa teo ka izay koa isika ny soratsika miova amin'ny mahazanak'Andriamanitra no isika miaino ny zanak'Andriamanitra enoe fa ity ny zanako malalako lay voafidiko ka ny fianosika azy dia mahatonga asika anana ny tena identité zany hoe Kristy mpiarabelona amin'olona eo amin'ny fiainansika andavanandro izay ny dikany fiovana tare lay sora manambara identité ka eo indrindra ary ny identité mahazanak'Andriamanitra asika ka mahatonga asika ary manorina an'izay tontolo mpiainana i anjakan'ny mahazanak'Andriamanitra asika izay ary ao anatin'izay tontolo mpiainana anjakan'ny mahazanak'Andriamanitra asika izay no tontolo mpinoana zay ifandraisasika amin'Andriamanitra
ka ahafahasika tokoa miombona amin'Andriamanitra amin'ny ataosika rehetrarehetra eo anivon'ny fiainansika manontolo, amin'ny ataosika rehetrarehetra, amin'ny asasika rehetrarehetra, amin'ny vavaka ataosika, amin'ny fanatanterahasika an'izay fanorenana ataosika zay eo anivon'ny fiainansika andavanandro, amin'ny ezaka ataosika mba ho fampitraofana ny fiainana sy ny fiainana andavanandro. Ry Jesosy Tompo miaraka aminao tokoa ary zahay, ary ampisondroty any an-tendrombohitra tokoa ny foa amam-panahanay, ka izay misy anao tokoa no ho misy anay, ary hoentinay manatanteraka ny sitrakao tokoa. Fony anao niova tare tany an-tendrombohitra dia ny teny ny Andriamanitra ray, ity ny zanako malalako eno izy, ka ampio ary zahay ry Jesosy ahay iaino anao ary anatanteraka ny fotom-pampianaranao, ka amin'izay hanova ny fiainanay tokoa izahay mba ho fiainana misy an'Andriamanitra tokoa. Ka na dia eo aza ireny sedra, na dia eo aza mety ho fijaliana, na dia eo aza ny mety fahoriana, hiakatra mandrakariva ny fonay ho any an-tendrombohitra, ka hiova ho sara ny fiainanay, ka amin'izay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro izahay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fahasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny Radio Fagniry.